rahantsika malala moa zany tamin'ny 13 novembre misy an'le IST interdiction de sortie du territoire zany nataony misy mboly Severazona tamin'ny alatsinainy teo tamin'ny talata teo nisy ny fampiatsoana anazy tany Bianco tonga tany ny tena niatrika an'izay fanatedina izay natao azy zay zany ho any an'io androany misy toerana 10 zay raha tsy diso ny tena ka hatrany Tamatavy ny trano fonenany natao perquisition izay tsy nisy ny hoe tsy fanajana na olombelona satria rahantsika mafantatra hoe manana vady aman-janaka ny misy mbola ratsona nisy ny fampiorona an'ireo zanan'ireo tao an-trano ny zava-misy amin'izao dia raisinay atao amin'ny fikambanana Solima sy fikambanana fitoniana toro raisinay fambolena kota inona ny anton'izao rehetrarehetra zao efa nisy ny Bianco hatrany amin'ny 2014 nitokana 2004 no nitokana ny Bianco teto Madagasikara efa misy ny olona maro ny olona mampiasa compte fake amanjatony tsy lazako amandrifo any amin'ny gazety tany amin'ny onjapeo nanenjika ny olona io nanenjika ny olona ary olona tsy miteny tsy namaly satria izy dia mandala hoe atsika tsy mba miady tsy mba mamboly fahavalo nienjena foana izy io aty anatin'ny deuxième tour vao hoe miazakazaka amin'ny Bianco satria ve fantatra fa misy olona tsy mazaka ny fanoanana Andriamatoa mbola zay faratsona any Andriamatoa marika Rafalimana dia soparana izay fahefananana manipilena izay namana eo amin'ny fahefana hoe ampiororoy amin'irony dossier ataovy daholo izay rehetra hiperturbe ny Andriamatoa mbola zay faratsona ampandanany Andriamatoa marika Rafalimana ka ozy izay hoe tany misy demokratika vitsy olona ohatr' zany fe mendrika tondra ny firenena ty raha tonga eo zany ianao zany dikan'izay zany hanao Hitler ianao tonga eo ka izahay ato amin'ny fikambanana dia manameloka tanteraka n'izao tsindry resaka politika any anjaina any Andriamatoa mbola zay faratsona dia asa soa any amin'ny sehatra ny fanatanjahantena izany tsy nampiany zany teto amin'ny fitany sy ny fanjakana any amin'ny resaka hoe œuvre sociale manerana Madagasikara ary zany olona zany nanana fahefana nanao an'izany hoe andeha anagadra olona andeha hisavasava olona teo aloha fa tsy nanao an'izany izy satria na ny fahavalo na ny adversaire teto amin'ny tany sy ny fanjakana ka nanatona an'izany olona zany dia ny fampiresana dia fa maninona izy tsy miteny ve tsy mamaly dia araroty ary zahay dia hoe makahery Andriamatoa mbola zay faratsona sy ny fianakaviana zahay koa nefa miantso ny fanjakana mba tsy tsika ny ambony miantso ny fanjakana ho ray aman-dreny mino zay fa manana ny fahaiza manao na ataotsika hiatrika deuxième tour zay resy tsy koraina zay mandresy tsy obina fa aza korotanina fotsiny hoe ty amorona tsangatsy amarona rehetrarehetra ty ny olona madio maro ny mpanao azy misy karana eto misy teratany vahiny eto mamboatra n'ity firenena ty manina tsy reniny antsena fa mpandraraha izay mba manampy ny tanora tsika samygasy any ny fanavitra eto fa ny teratany zany handeha zany matoa izy tonga eto hitady tombontsoany sy ny fianakaviana izy fa nitsika zany zay mpandraraha enjehany amoronana dossier rehefa tsy mety hoe manaraka ny hevitra atsika dia tadiavina potena ka zahay miaro an'izay zavatra son'olombelona zay tsy ambony korotona ary miantso ny namana rehetrarehetra miantso ny mpanaraty rehetrarehetra miantso ny voaka rehetrarehetra ho tony amin'izao zava-misy zahay dia manao antsoavo ihany zahay mba hisian'ny filaminana eto amin'ny firenena indrindra amin'izao ankatoko ny fifidianana fiodinana faharoa zao fa raha ny fiantsina fitadiavana korontana fitadiavana ady angamba ny ataoko fa tsisy azo tombotsoa amin'izany io mahazo ny misy mbola io ange mazava ho azy fa fananjaina politika io efa ela be ny fisian'io Bianco io efa ela zany mbola zany teto amin'ny firenena izy fa mamina tsy nanamoana fanadiadina fa tonga ny deuxième tour manona olo anankiray izy dia hoe mangelingelina dia hoe
mety ho lany le olo toanany dia amoronana zavatrala am'izao ary tsy vitan'izay aza hatramy fianakaviany dia nampiasaina herisetra tamin'ny maraina zanana avy nivoaka andeha hianatra dia bataina force sala am'izao olombelona isika misy fo marary misy fo miteto fa raha ny zanak'ireny olona reny zay ambadiky n'io manao pression bianco io ane raha ohatra ka voany ataon'io koa raha pitro afaka pitro mety tsy ho zakan'jareo mananjanaka ianareo ambadiky n'io zavatra io na dia miafina ianareo fantatra ihany fa tsy zay ny tadiavin'ity tadiavin'ity gasikara ty tsy fananjana olona tsy nanao ninonina tsy fitadiavanao ady amin'ny olona zay tsy miady aminao izy ange teo taloha tao nanana ny fahefana izy mesim-bola nefa tsy mananenjiky olona izy tsy manampigajy olona izy nipetraky izy maray aman-jeny azy nipetraky izy amin'ny mampanao asa soa azy zay no nataony ka izay mirahalahy Solima sy ny fikambana fitenena toro dia mitsangana satria ao anatin'ny vinanay ao anatin'ny sosialinay ny fanovana tsinjazolena amin'ny mpiarabelona amintsika ny olona tsy manatsinya enjena fahatany-tsala am'izao dia tsy ankeninay fa hoy izahay hoe anovana antsoavo ianareo ambadiko zavatra io aza mitady korontana fa tonga vasaina olon-dehibe nareo tsy anareo mpanao politika no ho fotsy ny problemy raha pitro tsy afaka pitro ary avy alao ny voaka malagasy hifidy zay tiany amin'ny deuxième tour tsy adala ny gasy mahay ny olo tokony hofidiny mahay ny olona mba ahafahana mba mandroso an'ity gasikara ty fa tsy kosa hoe olona andeo hamerina le gabo araka an'izay mandeha hamerina ny zavatra tsy mety tao taloha no hofiditsika zay ngamba nazonela zaina fa tonga vasaina ry ambadiky ny problème io fa lasa mampanahy